efa nisy décret ny raisina arrêté ny raisina ministère hoe tsy azo ataony manondraka ny bozaka, tsy azoko ataony manondraka zaridaina fa aloha ampiasain'ny olona satria ao anatina villa anankiray ny miorasy rehefa manondraka zaridaina izy mandritra ny adiny 5 nefa iny rano anondrana zaridaina iny efa ho ana fokotany anankiray. Romotra daholo ny mpanohana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina manoloana ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny filohan'ny mpanohitra sady solombavambahoakan'i Madagasikara sy teny Randrianasolona Haiko tao aorian'ny tafatafa izay nataon'ny filoham-pirenena tamintsika vahoaka malagasy tao amin'ny fahitalavitra TVM tamin'ny alahady lasa teo. Ny vonto-fo daholo izy rehetra, indrindra manoloana an'ilay resaka fanondrahana zaridaina izay namoahana dekret fa hoe tsy azo atao tsony amin'izao. Ty sary ty arak'izao hitantsika izao dia sarin'ny filohan'ny mpanohitra sy teny Randrianasolona Haiko manondraka zaridaina izay navoaka ny omaly hariva tao amin'ny pejiny manokana tao amin'ny tambazotra serasera sosialy. Tsapa tanteraka fa tena nanafitohina mafy an'ireo mpanaradia fa indrindrandrindra ny mpilelaka ny andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny famoahany sy teny Randrianasolona Haiko an'ity sary ty tao aorian'ny fanambaran'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny alahady lasa teo fa hoe tsy maintsy tsitsiana ny rano ary tsy azo atao tsony ny manondraka zaridaina aloha amin'izao eny amin'ireo villa. Tena tsy nety tamin'ireo mpilelaka ny filoham-pirenena mihitsy ty valikafatry ny solombavambahoaka sy teny Randrianasolona Haiko ty ka manoloana an'izany dia nirongatra mivoaka tao amin'ny tambazotra serasera sosialy daholo indray ny mpanao compte fake sy ireo mpilelaka ny fitondrana mitovy amin'ny efa mahazatra ihany. Anisan'ny tena nivonto-fo mafy tamin'izany ny mpitondra tenin'ny fiadidian'ny Repoblikan'i Madagasikara Lova Asinirina Ranoromaro ka naneho ny fahatezerany tao amin'ny tambazotra serasera sosialy Facebook arak'ity hitantsika ity. Ny zavatra nosoratany dia mahitsy sy mivantana amin'ny siteny Randrianasolona Haiko izay lehiben'ny mpanohitra ka manao an'izao zany zavatra nosoratany izany. Asa karazana famakafakana politika tahaka ny ahoana no andraisana an'izao fihetsika izao mantsy an'ity sary navoakany siteny Randrianasolona Haiko ity zany. Ny filoha izy efa nanome vahaolana mahakasika ny rano dia nitanisainy teo ny anankitelo amin'izany vahaolana izany. Ny voalohany izao dia ny fitsitsiana ny rano isan-tokantrano indrindra ny eo amin'ireo mipetraka any anaty villa. Ny faharoa dia ny fametrahana station de pompage ahafahana mamatsy rano 90 500 mètres cubes isan'andro any Antananarivo. Ary ny fahatelo dia ny fanoloana ny fantsona mirefy 420 kilometatra eto Antananarivo izay efa simba tanteraka. Nampiarahan'ity mpitondra tenin'ny fiadidian'ny Repoblikan'i Madagasikara ity tamin'ny sary capture d'écran avy amin'ny WhatsApp ito moa zany, nentiny nilazana fa hoe ny ao amin'ny toerana ipetrahan'izy ireo dia efa tamin'ny fahavalon'ny volana Oktobra teo no nandefa an'ity fampahafantarana ity, izany hoe efa 2 volana lasa zany izay. Ny ministra teo aloha Lalatina Henriette Rakotondrazafy ihany koa izay mpilelaka numéro 1 ny filoha Andry Rajoelina dia naneho hevitra tao amin'ny tambazotra serasera sosialy ihany koa namaly mivantana ny filohan'ny mpanohitra sy teny Randrianasolona Haiko hoe mila opposition constructive, mila opposition responsable. Izao i Lalatina Rakotondrazafy no olan'ny mpanohitra eto amintsika tsy manana argument mitombony dia lasa hoe tsy maintsy toerina daholo foana izay lazain'ny mpitondra. Amin'ity ministra teo aloha ity dia mampiseho ty fihetsika nataon'ny solombavambahoaka sy teny Randrianasolona Haiko ity fa hoe azo atao tsara zany ny gaspillage, izany hoe azo lanilaniana fatany zany ny rano raha namoaka an'ity sary ny manondraka zaridaina ity sy ny fanehoan-keviny izy. Manarak'izay dia nanazava ihany koa ty ministra taloha ity hoe ny tsy fahampian'ny rano dia olana iainan'ny firenena maro fa tsy hoe sika rehetra eto Madagasikara ihany, ary amin'ny firenena hafa tena mahavoasazy ny olom-pirenena ny mandandany rano fahatany. Voafetra ny fahafahana manasa fiara, voafetra ihany koa ny fanondrahana zava-maniry fa tsy atao isan'andro zany sisa ary efa misy réglementation mazava. Nametrahan'ny fanontaniana moa ty lehiben'ny mpanohitra ity zany hoe isy teny Randrianasolona Haiko hoe raha natsoan'Andriamatoa filohan'ny Repoblika ao amin'izany responsabilité zany ny vahoaka hoy izy dia tena tsy maintsy nitoerina ve zany tahaka ny hoe ianao indray no miantso ny olona hanao gabraraka an'ilay rano efa sarobidy.
Tsy manala ny andraikitry ny fanjakana zany no i Lalatiana Henriette Rakotondrazafy fa ahoana kosa ny tsy ahalalany tompona andraikitra politika ity hoe maneran-tany anie ka sarobidy io rano io e. La ressource en eau n'est pas limitée et elle est précieuse. Manaraka zany dia misy an'ity mpilelaka fitondrany ihany koa izay anisany nanome fanazavana tao amin'ny Facebook hoe voarara tany États-Unis sy France ny fanondrahana rano an'ireo zaridaina sy fandaniana fahatanin'ny rano ary ny firenena mandroso marobe no efa nandray fepetra tahaka izany ho fitsitsinany rano mba ho fitsinjovana ny vahoaka mpiarabelona. Tany republikana maro sy firenendehibe maro maneran-tany no efa nandray fepetra sy manao lalàna manokana mba tsy handandaniana ny rano rehefa amin'ny fotoana tsy fisian-drotsakorana sy tsy fahampian'ny rano izy. Nanome ohatra tamin'ireo firenena maromaro nandray fepetra ireo moa izy dia izany hoe ny tany Allemagne, France, Suisse, États-Unis, Belgique, Inde, Israël, Tunisie, Afrika Atsimo, eny fa na any Bulgarie izay tanindrazany vadiny sy teny Randriana Soloniaiko iny aza mandray fepetra toy izany rehefa tsy ampy ny rano. Tsy vita teo moa ny fanehoan-keviny fa nampiany ihany koa hoe raha ho an'ny Andriamatoa sy teny Thierry Randriana Soloniaiko manokana kosa indray dia tsy mahagaga ny fanoheran'ny Bontolo satria efa resaka fankahalana manokana ny filoha Andry Rajoelina mihitsy no mibahana ao am-pony ka ataony daholo izao hevin-dratsy rehetra entina hanakorontanana firenena sy ampisavorovoroana ny saim-bahoaka izao saingy efa tonga saina ny vahoaka malagasy izy ary manam-pahendrena ka tsy mila korontana intsony. I Rivo dadan'i Jemima ihany koa dia anisan'ny niaka-peo tao amin'ny tambazotra-tserasera ka nandefa afatra mivantana tamin'ny siteny ihany koa hoe mba aleo fanoherana tena izy ihany no atao izy. Efa saika tsy hamaly an'ity resaky ny solombavam-bahoaka sy teny Randriana Soloniaiko ity ihany anefa i dadan'i Jemima raha araka ny nambarany satria araka ny fomba fijeriny raha ho ana lehibe ny mpanohitra izany dia tena ambany be ilay fanakianana sy remarque saingy ny olona toy itony rehefa tsy valiana ho izy dia mihevitra hoe marina ny azy. Fandaharana 2 ora sy 12 minitra very sy teny Thierry Randriana Soloniaiko fa io ihany ny zavatra mba eninao sy voarainao ve ny anton'ny olana rehefa olana maro efa atao sy efa tonga tsy voarainao sa tsy eninao sa modinao tsirery fa fanoherana botolo hatrany. Mino dadan'i Jemima fa raha sy teny izay zatra makany ampita matetika io dia malala fa efa taona vitsiny nandray fanapahan-kevitra toan io ny ankamaroan'ny firenena maro mba hitsitsiana ny rano. Ny any aza hatramin'ny pisina no tsy azo ampiasaina asiana rano intsony ary maro ny pisina no ravaina. Olana iraisana eran-tany io fa tsy sanatria eto rery. Amin'ny mahalehibe ny mpanohitra anao dia ilay mesura sy vahaolana maro hafa naroso ndeha diana hevitra fa tsy io point ray ao anatin'ny 50 io. Izay zany ny fanehoan-kevitry dadan'i Jemima. Tsy vitany hoe namono afo fotsiny anefa reto piso lelaka reto tamin'ny fanapahan-kevitra izay nampomeny vahoaka malagasy tao amin'ny tambazotra-tserasera avy amin'ny filoha Andry Rajoelina iny fa tena novaina izy ireo tanteraka mihitsy ny zavatra nosoratan'ity solombavam-bahoaka ity. Ny zavatra nosoratan'ny solombavam-bahoaka sady lehibe ny mpanohitra sy teny Randriana Soloniaiko dia manao hoe bedin'ny mpitondra raha vao manondraka zaridaina avy amin'ny ranon'ny Jirama dia voatery nanamboatra vovo hanondrahana azy. Dia niova tanteraka izany rehefa azon'ireto mpilelaka ny filoha Andry Rajoelina reto. Ity izao ny fampitana vaovao avy amin'ny serasera mada pejy mpandefa vaovao diso ao amin'ny tambazotra-tserasera sosialy indrindra kanefa tsy misy mandray fepetra. Novainy tanteraka ny afatra izay nataony sy teny Randriana Soloniaiko hoe tsy misy rarahiako izay problème rano any aminareo fa aty aminay ny rano ariana fotsiny isasan'ny alika. Tony ihany koa izao dia mody manao compte fake hoe pro-gasikara kanefa efa fantatra ihany ny ao ambadika fa ny volomboasary. Anisan'ny nanova zavatra voasoratry ny lehibe ny mpanohitra ihany koa ka nataony lasa hoe aty aminay ny rano ariana fotsiny sy isasan'ny alika, ny zaridaina tsy maintsy tondrahana 24 heures sur 24. Ity koa izao misy nandefa sary miaraka amin'ny fanehoan-kevitra hoe tsy misy rarahiny sy teny Randriana Soloniaiko anareo izay tsy manana sy mijaly rano any fa ny azy ao ari-potsiny hanondrahana bozaka hono. Nampiteneniny mihitsy moa ny sary hoe tsisy rano nareo, tsy olako izany, aleo nareo milahatra rano any fa ny ato ariana fotsiny.
Maro ry zareo mpilelaka amin'ny fitondranao no miasa mafy miezaka manova sy mandoto ny zavatra navoaka ny filohan'ny mpanohitra sy teny Randrianasolo ny haiko, ary efa nisy maromaro ihany koa no mino an'izany ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao, voky lainga sady voky fanodinkodinana saim-bahoaka. Nisy olona mihitsy aza moa nahavita nanao Photoshop nanova ny zavatra nosoratany sy teny Randrianasolo ny haiko tao amin'ny pejiny. Arak'ity sary hitantsika ity dia novaina mihitsy ilay soratra hoe aleo ny vahoaka ilahatra rano any, tsy rarahiko izany fa ny ato ariana fotsiny. Ary tsy nijanona hatreo ihany koa fa misy tonga hatrany amin'ny fanontaniana ny fahasalaman'ny sain'ity lehiben'ny mpanohitra ity mihitsy ny hafaran'ity raharaha ity. Avy tao amin'ny pejy Facebook loharanom-baovao dia nametra-panontaniana tamin'ny vahoaka malagasy hoe tsika ve tsy mahita ho izy fa ohatrany miverina tsy nikatona ny lomaleminy sy teny Randrianasolo ny haiko amin'izao fotoana izao, indrindra moa raha mahita azy amin'ireo delira ataony ato anatin'ny tambazotra. Na zazakely aza ve ho nanao karazana agegena tahaka amin'ny fihetsika asehony eto. Maro ny mpanohitra eto amintsika fa tsy misy na dia iray aza mampiseho fahavendranana tahaka izao. Menatra ny tena raha fianakaviany na mba toy izao ny ray aman-dreniny niteraka. Hitantsika amin'izany fa tena miasa mafy daholo ny mpisolelaka amin'ny fitondram-panjakana, manao izay rehetra azon'izy ireo atao iarovana ny filoha Andry Rajoelina, na dia efa hita izao aza fa tsy misy mahomby ary tena mampime mihitsy ny vahaolana entiny hamahana ny olandrano sy ny fahatapahany jiro. Na dia efa eni-taona be izao aza izy no nitondra teo. Fa nisy ihany koa anefa nahita lesona tamin'ny solombavam-bahoaka sy teny Randrianasolo ny haiko rehefa nahita n'ity sariny manondraka zaridaina ity. Ohatra nitsongaina tamin'izany izao ity fanehoan-kevitry Kéron Idéal Santy. Ny olona mampiasa ny rano sitrahany amin'ny alalan'ny vovon'angady indray hoy izy no lazaina amin'ny geste anililiana ny tsy fahaiza-mitantana. Izao midika fa misy vahaolana hafa azo aroso momba ny rano fa tsy takatry ny mpitondra. Zo fototra ny isitraka rano fisotro madio any teratany malagasy tsirairay fa tsy vita mpitondra intsony izany adidy-masina izany. Vempanina sy teny dia nanana programa mazava tsara momba ny fifehezana ny rano fa neverin'ny sasany fa ny teleferika ny tena lahara-pahamehana sy ny kianja manara-penitra tsy azo ilalaovana akory miampy ny Colisée. Mangony fotsiny ny resaka pipeline nanaovana lainga tsara lahatra isan-karazany sy ny sisa nandanimbola nefa tsy isitrahan'ny vahoaka malagasy. Nisaotra ny sy teny Randrianasolo ny haiko moa i Kéron Idéal Santy satria nanome lesona araka ny nambarany. Nisy tamin'ireo mpaneho hevitra tany anaty commentaire ihany koa no miombon-kevitra amin'izany ary nanao an'ity fanamarian'ity hoe maninona raha azavaina amin'ny fomba hafa ilay sary. Midika izao fa betsaka ny rano fa ny fitondrana dia tsy mahay mitantana sy tsy manana paikady mahomby mba hahatonga ny rano eny anivon'ny tokantrano tsirairay fa be hoahoa fotsiny. Ny fantsondrano betsaka ny vaky, ny fanavaozana azy ilaina fisehoana tele sy hira fampidirana ary diapony betsaka saingy raha ny fanatanterahana tsy hita hoe makaiza. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny federasiona mpiaro ny zon'ny mpanjifa Lalaina Razafindralambo izay mifototra amin'ny lalàna eto Madagasikara sy iraisam-pirenena amin'ny maha-mpiaro ny zon'ny mpanjifa azy. Araka ny lalàna velona iraisam-pirenena dia manana ny safidiny ny mpanjifa ka tsy afaka terena mihitsy na iza ny amin'ny fandaniana izay ataony sy ilainy satria mifanohatra amin'ny lalàna velona izany. Izany hoe mifanohitra amin'ny lalàna velona ny famerana ny rano ampiasain'ny olona, indrindra fa ho an'ireo izay manana vila. Lasa manao vahaolana ridicule mitovy amin'izany satria tsy mahay lalàna ny mpitondra sy ny manodidina azy. Mazava ny teny teo fa ny mpanjifa dia manana ny safidiny droit au choix, lalàna velona iraisam-pirenena izay. Ka no hoe hanery mpanjifa anankiray no hoe hanery anazy ny tokony ho handaniny zavatra ilaina fanohatra amin'ny lalàna velona izay. Ka niza iteny eto hitako hoe ny conseil de gouvernement nresahany indray président Fokontany teo iny no hoe nisy conseil de gouvernement ny nilaza no hoe ferana ny rano ampiasainy ny ho an'izay manana vila oliretsy. Zany ve ny vahaolana tokony any amin'izany conseil de gouvernement zany. Zay ne mahatonga ana am'teny andraso aloha aza manome hotrakondra le firenena. Aza statistika mpanjifanao lalànareo an'ilay lalàna dia manome hotrakondra le firenena le filoham-pirenena ianareo. Tena tsapa tokoa fa samy nanana ny fandraisany azy ny tsirairay tamin'ity sarin'ny filohan'ny mpanohitra sy teny Randrianasolo ny haiko ity. Taony nandray lesona
tao nandray azo fandrangitana fa ny tena hita dia ireo mpisolelaka ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina dia tena voadona mafy tamina rary tamin'izy ireo mihitsy manoloana n'ity sary nisy teny Randrianasolo Niaiko manondraka zaridaina ity. Raha ny zavatra hita ihany koa dia tsy ity sary ity ihany no tena nahatohina an'izy ireo fa ny fanamariana nataony sy teny tao aoriany tafatafa avy amin'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny alahady alina rehetra mihitsy. Maro tsy inona ny teboka ny resahiny sy teny Randrianasolo Niaiko tao toy ny hoe be oeraoera ny filoha Andry Rajoelina, tsy mahay mitantana ihany koa, tsy mahay mametraka ny laharam-pahamehana ny fitondram-panjakana ary tsy niomana hitantana firenena mihitsy ny filoham-pirenentsika Andry Rajoelina. Ankoatr'izay ihany koa dia voalaza fa noho ny tsy fitiavan'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina no tena fototra izao olana rehetra mianjady amintsika vahoaka malagasy izao, indrindrandrindra ny amin'ny resaka jirama. Ka najany nitetika asa sahovika sy volobe ary nafenony tamintsika vahoaka izany, tsy niteneniny mihitsy ny tena marina mahakasika an'izany ary tsy manaiky diso mihitsy ny filoha Andry Rajoelina. Dia resaka oeraoera ingay Rajoelina andre mato filoha président o haleo tena ara-tsakafo isika afaka ray taona sasany tena tsapo tsy niomana ianao hitondra firenena, tena tsapo ianao tsy niomana ianao handeha hamaha ny tena problema eto Madagasikara. Ianao dia mpitondra tsy mahay mitantana zany, fitondrana tsy mahay mametraka ny laharam-pahamehana, tsy niteneny ngay Rajoelina mihitsy tamin'ny maly fa efa nisy vahaolana tao satria ny solution tsika na tiana na tsy tiana dia sahofoka sy volobe. Vahaolana ngeza be io zavatra io fa efa nisy vola tao, fa efa nisy olona hanao an'le asa, fa efa nisy société hanao an'le asa fa vitany ngay Hery Rajaonarimampianina le izy dia tsy nekeny ingay Rajoelina sy ny firongony sy ireo conseillerny ao misy conseillerny vazaha zay a. Mbola tsy mijanona ny mandrangotra ny mpitondra fanjakana malagasy mihitsy ity solombavambahoaka ity tatoato, indrindra tao amin'ny tambazotra-tserasera sosialy ka miandry ny valiteny avy amin'ny siteny Randrianasolo Niaiko sika rehetra. Izay indray no mamarana an'ity video androany ity. Mankasitraka ny ianao hatramin'ny farany, azadino misabone sy manao j'aime ny video dia amin'ny manaraka indray.